louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Louange à l'agneau, tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, tu es saint, trois fois saint. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Tsara ny hira, satry foana ny hira fa misy fetrany ihany ny fotoana. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho aminaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy fa 14 ny volana aogositra 2025. Ry hava maralo amin'ny Tompo, tsara ny tompontsika satria mbola nomeny fotoana indray isika ahafahantsika hiara hivavaka eto. Saorantsika ny Tompo satria famindram-pony no mbola ahafahantsika hiara hivavaka toy izao. Mandeha aingana tokoa ny andro sy ny volana ary ny taona. Tena mihazakazaka tokoa ny andro sy ny volana. Ry havana, raha mahatsapa ao ny amin'ny fandehanan'ny andro sy ny volana toy izao dia
tokony isika heritreritra fa tsisy tsony ny fotoana, tsisy tsony ny fotoana olaniana amin'ny zava-pony, tsisy tsony ny fotoana. Raha hentsika ny rahateo dia manambarany amin'ny fahamasinan'i Jesosy. Tokony omentsika voninahitra izy, izay lera miteny vazaha teo. Izy ilay masina, masina ilay 3 fois saint, izy ilay 3 fa iray, izy ilay masina. Tokony omentsika voninahitra izy, tokony ajaintsika izy, tokony hoderaintsika izy satria lehibe ny fitiavan'ny tompo antsika. Ary tokony isika tena aharitra mihitsy hitady azy hivavaka. Tokony aharitra isika. Dia ny hira iray teo koa dia hirantsika gasy iny izay tena hoe fahazaran'ny gasy mihitsy mihiran'ilay hoe Jesosy no anjara soa. Za moa miteny foana hoe Jesosy satria le araka teneniko hoe Jesosy no nahitako ny tompo zany amin'izay anarana izay fa tsy hoe Jesosy, arakaraka tsirairay avy io dia le hira zany tena hoe raha naino ny hira io teo dia mahatsiaro ny amin'ny hoe hira taontsika gasy ny tena mahazatra rehefa misy maty. Ry havana, hivavaka aloha isika alohany resantsika ten'Andriamanitra sy mbola nazavana kely momba ny amin'izay zavatra izay. Hivavaka aloha isika hideran'i Jesosy ankalaza azy, anaja azy satria Andriamanitra velona no tompontsika. Andriamanitra masina sy mahery izy araka ny hira ninontsika tamin'ny voalohany teo miteny vazaha dia hira miteny gasy momba ny hoe izy zany no anjara soa izay mahafapo. Tena tokony mahafapo antsika tokoa Jesosy, tokony ho ampy antsika zany ny tompo. Raha hivavaka antsika tompo atao mivavakanao any amin'ny toerana misy anao, derao Jesosy satria mahita ny Andriamanitra antsika, mahita izy, mijery izy ary miainao antsika koa izy amin'ny fotoana izay antsontsika azy dia miainao antsika izy. Raha mendrika isika no henony, raha mendrika isika dia miainao antsika izy aleo mihitsy miady ny atsara mba ho mendrika antsika anatrehany satria rehefa hibebaka antsika dia miainao antsika Jesosy. Aza mieritreritra hoe tsy miainao anazy zany Jesosy, iainanao izy raha ohatra tena vonona ianao anantona azy tokoa amin'ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka. Tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona izany fa iainanao Jesosy, iainao antsika ny tompo. Andao ary tsika hivavaka tompo, dera sy ankalaza anazy. Jesosy tompo, misaotra anao izay. Midera mankalaza anao Jesosy satria mbola nomenao fotoan'andro ahafahanay miantso anao, ahafahanay tompo hibebaka indray, ary ahafahanay koa tompo ary ny teninao alohan'izay hibebaka sy hitondra ny tenanay tsiraray avy anatrehanao. Jesosy mankasitraka feno ny amin'izao andro anio izao. Mankasitraka feno Jesosy satria Andriamanitra velona tokoa no Andriamanitra tomponay. Ianao Jesosy dia ilay masina, ianao no fiandohany izao rehetra izao, ianao ilay lehibe indrindra, ianao ilay tsara indrindra. Tianay foana Jesosy ny hideranao sy ankalazanao. Tianay foana tompo no anatonanao. Jesosy indreto izay naiza no misy anay tompo dia miantso anao izay, midera anao izay, mankalaza anao izay Jesosy malala. Oka ianao tompo anatrika izao fotoana izao. Oka ianao tompo hiainao anay tsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay Jesosy malala. Oka ianao tompo amaly ny vavaka anay izay hoentinay eto. Jesosy mila anao izay, mila ny fanatrehanao, mila ny fanovanao satria ianao ilay Andriamanitra masina sy mahery. Ianao ilay lehibe indrindra, ianao ilay tsara indrindra, ianao ilay niandohany izao tontolo izao, ianao ihany koa no mbola hiafara izao tontolo izao. Ka miantso anao izay Jesosy mangataka ny fahamindraponao, mangataka ny famelanao Jesosy satria Jesosy ianao dia mpamela heloka, ianao dia mpanafaka. Ka miantso anao izay tompo malala mba hiaino ny vavaka anay amin'izao andro vaovao izao. Jesosy ianao no lehibe indrindra, ianao no tsara indrindra Jesosy ka mbola namindra fo taminay ianao Jesosy malala ka manasa anao izay Jesosy malala ianao mandondora eo am-baravarany fonay Jesosy ka manasa anao izay midira amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy. Tompo, mety misy ny olona anaty fiara, mety misy ny olona any maison de repos, mety misy ny olona any amin'ny hôpitaly na any amin'ny toeran-kafa na any am-piasana Jesosy, na eny an-dalana Jesosy na anaty busy na anaty fiara naiza tompo malala dia manasa anao izay. Mitongava Jesosy iainao anay, mitongava Jesosy anamboatra anay ny amin'ny teninao izay ho avy rehefa avy eo. Jesosy malala Andriamanitra velona sy mahery ianao ary ianao dia mandravarava ny fahavalo rehetra.
ka mangataka aminao zay tompo akan'iranao Jesosy no andravany asan'ny fahavalo zay mitady hanafika anay Jesosy na amin'ny écran izany na manodidina anay izany dia voly fampierikerena rehetra ny fanaratsitra dia didina anaran'i Jesosy efa Nazareta zany dia adorana amin'ny ran'i Jesosy velandavaky ny elo ianareo tsy ambinina afapotena amin'ny ran'i Jesosy mialinareo amin'ny ran'i Jesosy efa Nazareta mandoro anareo dia velandavaky elo ianareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny asan'ny fahavalo rehetra dia tsy ambinina aminay na izanaiza misy anay tsiraray avy dia fody roaena amin'ny ran'i Jesosy ny asa anatin'ny satana rehetra potena amin'ny ran'i Jesosy da avaky ny elo ny plasareo satana da avaky ny elo ny plasareo Beelzeboba tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminareo mialinareo dia volom-panelingelina rehetra dia potena amin'ny ran'i Jesosy ravana amin'ny ran'i Jesosy da avaky ny elo ny plasareo tsy ambinina reo fifaresanareo dia volom-paperikerika rehetra dia potena amin'ny ran'i Jesosy ravana amin'ny ran'i Jesosy didina amin'ny Jesosy Nazareta dia atsipy andavaky ny elo any plasinareo mialinareo ny fanampamitaka rehetra fanaratsy rehetra dia dorina amin'ny ran'i Jesosy da avaky ny elo ny plasinareo satana any plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay mialinareo ka misaotra anao Jesosy malala oky ianao tompo ampiratra ny masom-pananay oky ianao tompo ampifoanay Jesosy oky ianao ampisokatra koa ny sofina tsiraray avy mba tena sofina areny teninao mba tena sofina alady iaino zay tompo ary koa andray tsara ny teninao Jesosy malala oky ianao anadio ny sainay koa Jesosy malala andray ny teninao afantatra zay tianao ambara Jesosy malala fa tsy ho piainy fotsiny ihany fa tsy ny sainay Jesosy hoe andinika nefa tompo tsy zavatra takatry sainay fa oka tompo sokafanao ny sainay ara-panahy Jesosy mba hatsapanay zay tianao amboarina aminay tsiraray avy tompo malala milanao izay milanao zay fanay masina ianao le fanay mpampianatra ianao le fanay mpitaridalana ianao le fanay telo fa iray araky ny hira zay nominay teo amboalohany teo ka manasanao fanay masina oky ianao ampianatra anay oky ianao ampiteny ay koa fanay masina oky ianao ampianatra anay tsiraray avy izay tianao ambara zay tianao avozina aminay ka mitenena fanay masina amin'izao andro alina mangina izao ary mety ihany koa maraina ny toeran-kafa ka mangataka zay fanay masina oky ianao fanay masina hiasa aminay tsiraray avy anavao anay ampianatra anay fa milanao zay fanay masina satria te hitra ny an-danitra izay te ho vovonjy izay mba tsy ho verimaina foana ny taona ny andro ny volana zay nandalovana eto ambon'ity tany ity satria mandalo izay ity ka ampianatra zay fanay masina satria ho avy ny fotoana ionanay aminao Jesosy ho avy ny fotoana ionanay aminao hitanay fasafasy fanay masina ho avy ny fotoana ionanay aminao Andriamanitra hitanay fasafasy ianao Andriamanitra Seigneur mangataka aminao amboary izay mba tena ianao no hitanay rehefa miala ety izay Jesosy ary vovonjy izay mba hiditra ny lanitra mangataka aminao ray malala amboary izay ampenaro izay avozy izay ka misaotra Jesosy ny voninahitra ho anao ny dera ho anao ny haja ho anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria amen 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 ry hava malala amin'ny tompo andray teny isika andray ten'Andriamanitra isika alohantsika hivavaka satria hivavaka antsika rehefa avy eo dia ny ten'Andriamanitra izay horaisintsika io zany no ampaherezan'ny fanay masina antsika zany dia io ihany koa no hibebahantsika rehefa avy eo zany hoe ny teny izay azo eo zany azafady falako le chargeur ny teny izay azo io zany no hibebahantsika firazantsika ny tenantsika dia amin'izay vavaka tia ny fanay masina zany izay ho ataontsika zany satria izy no mitondra antsika ampivavaka antsika zany ny fanainy iray fantatsika tsara izany ny fanainy iray no mampivavaka antsika ka horaisintsika ny ten'Andriamanitra izay nomeny ny fanay masina teo zany dia ao amin'ny bokin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo Jaona toko faharoa ambin'ny folo raiso ny baibolinao raha misy baiboly any aminao Jaona toko faharoa ambin'ny folo dia hovakintsika ny amin'ny andininy fa fito amby telopolo azafady ka hatramin'ny fa telo amby efapolo Jaona toko faharoa ambin'ny folo dia horaisintsika ny andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fa roa amby efapolo hatramin'ny fa telo amby efapolo ihany io zany no hitondrasantsika zany ny tenantsika ao anatrehan'ny tompo zany io teny io dia manambara zany ny amin'ny tantarain'ny Jaona zany momba ny amin'ny Jesosy momba ny amin'ny Jesosy ny amin'ny tsy finoan'olona azy ingany mbo tsy anisan'izany isika satria ny teny
raha nangataka teny teo nanokatra baiboly tonga dia ino nomeny fanahy masina zany dia zany hoe misy zany tsy mino misy zany olona tsy mino ny tompo zany antony dia hoe efa hoe amin'ny teny hoe mila antsika mino an Jesosy dia misy ihany indray zany tena hoe misalasala finoana miova tompo miova satria mbola famindram-pon Jesosy izao raisitsika ny teny dia avetsika ivavaka antsika aorianan'izay aorianan'ny fanazavana ny teny azavana aloha zany ny teny fanahy masina manazavana ny teny sady fitaovana fotsiny ihany amizay tsika samy mahazo tsika tsiraray avy amin'ny fampahirezana ataon'ny fanahy masina jaona 2:20 17 ka hatramin'ny 3:7. Ny titre atao baiboly koa dia hoe ny tsy finoan'ny olona ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Na dia efa nanao ireo famantarana betsaka ireo teo anatrehany aza izy zany hoe Jesosy zany le izy io dia tsy mba nino azy izy ireo mba ahatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe tompoko iza no nino ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoana ny sandry ny tompo ao amin'ny boky Isaia zany 3:17 afaka vakianao avakitsika kely rehefa avy eo 9:7 izany no tsy nahaizany nino satria hoy koa Isaia efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na halala ny fony dia tsy ibebaka izy ka tsy ahasitrana azy ao. Izany teny izany no nolazainy Isaia satria nahita ny vonainy izy ka nilaza azy kanefa na dia maro aza ny mpitondra no nino azy dia tsy nanaiky izy ireo noho ny fariseo fandrao horoaina tsy ho isany ao amin'ny sinagoga fa aleon'izy ireo vonaitra avy amin'ny olona toy izay ny vonaitra avy amin'Andriamanitra. Amen. Ry havana zava-doza be ny teny eto satria mampafantatra mihitsy zany tonga dia ataoko zany le feziko zany izy fa anazava rehefa avy eo mampafantatra sahady ny amin'ny olombelona mitady vonaitra no tadiaviny fa tsy Jesosy ho betsaka no any amin'ny elo raha ohatra mitady vonaitin'olombelona ianao ohatra ka hoe ny olona eo alohanao no tianao ho hita zany hoe omem-bonaitra no Andriamanitra mila mitandrina isika satria be dia be ny olona voafitaka dia very fananana very vola very koa ny fanahy ho any amin'ny elo satria mitoky amin'ny olombelona ary lasa manaonao foana satria mitady fanafahana etseroa mitady famonjena etseroa nefany voninahitra olombelona no jerena fa tsy mahita an'Andriamanitra akory. Mila mitandrina mafy dia mafy isika averintsika ny ten'Andriamanitra dia izay ampahafantariny fanahy masintsika no vakiantsika 7:30 dia midina antsika araka izay tiany fanahy masina anaran'i Jesosy Tompo. Na dia efa nanao ireo famantarana betsaka ireo teo anatrehany aza izy dia tsy mba nino azy izy ireo hatreo aloha. Ry havana firifiry moa ny famantarana nataon'i Jesosy tamin'ireo olona izay nanaraka azy. Maro ny famantarana maro ny asa lehibe nataon'ny tompo teo anatrehan'ny olona nefany ny olona dia betsaka ny tsy nino an' Jesosy. Sao ianao amin'ny fiainanao ka misy fahagagana amin'ny fiainanao hitanao zao mihitsy hoe ty zavatra ray amin'ny fiainako ty dia tsapako hoe zavatra misy antony ty matody zavatra ty niseho fa tsy normal zavatra fisehoan'le izy tena hoe miracle ataon'Andriamanitra fiainanao nefa tsy mino ianao raha nangataka tamin'ny tompo ianao ohatra dia misy fahagagana fiainanao nefa tsy inonao dia zay le hoe nanao famantarana ny tompo nanao fahagagana ny tompo nefa tsy nino zany izy ireo tsy nino zany ireo olona ireo engany antsika mba ho anisan'izay tsy mino isika satria mampalahelo tanteraka ny fanahintsika raha isan'izay tsy mino isika oka mba ho anisan'izay mino isika. Ry havana ho avy ny fotoana averikindroa tsy maintsy ialantsika ety ambony tany ary ahitantsika an'Andriamanitra oka
ataontsika anatin'ny fontsika sy fanahintsika izany. Indraindray mantsika olombelona dia manadino fa misy farany ity fiainana andalovantsika ity. Betsaka mihitsy ny manadino hoe misy farany ity fiainana ity, dia manararoatra hoe araka teny hoe miprofite le fiainana. Eo mbola tanora ohatra, eo nefa zokizokony ohatra, eo koa ny antitrantitra, nefa tsy fantatry ny olona fa ao ambadika ao dia efa afatesana ny ao ambadika ao. Maro ny olona tsy mijery ny mandrakizay, dia rehefa avy eo tonga tampoka rehefa afatesana, dia eo vao tonga saina hoe fa ahoana no maty tampoka. Ry havana, mila tsika tena mahatsapa fa hiala ety isika, mila tsika miomana izany fa tsy variana amin'ity tany ity. Aza manararoatra amin'ny ratsy ny amin'ny andro andalovantsika ety ambony tany, fa manararoatra manao vasoa mba ho tafiditra any an-danitra, satria eto ambonin'ny tany dia misy fetrany eto ambonin'ny tany. Misy fetrany ny taona fantatsika tsara, fa misy fetrany ny taona ianantsika ety. Fa rehefa vita ny ianantsika ety dia tsisy fetrany intsony tompoko. Aleloia, aleloia, aleloia. Tsisy fetrany intsony rehefa maty isika. Zany hoe mandrakizay zany. Ka raha tsy miomana isika ny amin'io mandrakizay io dia tena ahantitra indrindra isika, satria ny afo be dia tsy misy fetrany ihany koa. Tsy misy fetrany ihany koa ny afo be, ka tokony atahotra mafy isika. Tokony tena hiomana isika eo amin'Andriamanitra. Iza moa no mahalala ny andro ahafatesany? Iza no mahalala? Izay no mahatonga antsika mila miomana foana andro aman'alina. Tokony ho vonona foana isika eo amin'i Jesosy. Maro ny maty tampoka ao anatin'ny tsy finoana. Maro ny maty tampoka ao anatin'ny fanarotana amin'ny fahadalàna. Maro ny maty tampoka ao anatin'ny fahamamona izany ohatra, na anatin'ny sigara zany, na anatin'ny any amin'ny baolina ohatra, na any amin'ny fety zao tontolo zao. Ry havana, ho aiza ny fanahan-dreny? Ho aiza ny fanahan-dreny? Mila mitandrina isika, satria mandalo isika ety. Efa niomana ve ianao hiala ety ambony tany? Engane mba ho anisany nino isika? Anisany mino isika mba ho tafiditra lanitra? Satria raha teneniko teo hoe mandalo isika ety. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe, averiko indray mpandeha hoe, 9:30 ao amin'ny Jona 4:20 hoe, na dia efa nanao ireo famantarana betsaka ireo teo anatrehany aza izy, Jesosy zany ho ananao famantarana, dia tsy mba nino azy izy ireo. Amen, hitanareo zany. Rehefa mahita zavatra ataon'ny tompo ianao dia tokony mino, nefa mitandrema ihany koa. Fa misy ihany koa nefa ny mpaminany sandoka ary koa ny mpamitaka. Mila mitandrina mafy dia mafy ianao. Fantaro ny ara-panahin'Andriamanitra. Fantaro tsara ny olona mitory teny aminao. Fantaro tsara ny olona mpitondra fivavahana izay ivavahanao. Araka an'Andriamanitra ve? Araka ny tompo ve? Tena mpanompon'Andriamanitra mara ve? Sa anisan'ny olona anararoatra anao fotsiny, anararoatra ny mpiangona fotsiny? Mila mitandrina mafy dia mafy ianao, satria sao dia ny fanahinao ho very hiaraka amin'ny harenanao. Satria raha misy zavatra ambanana anao nefa lany any daholo ary ny tenanao koa ho very dia tena manitra indrindra ianao. Mila mitandrina isika tompoko. Fantaro ny ara-panahy. Jerevy ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao ka manahy ny amin'ny mpitondra fivavahana izay andehananao any fiangonana misy ianao, dia mandoleva ianao rehefa tonga amin'ny toerana misy ianao any an-tranonao na amin'ny toerana misy ianao. Dia anontanio Jesosy hoe, Jesosy ampahafantaro ahy ny ara-panahin'io mpitondra fivavahana io. Fa ny tompo dia amaly ny olona izay mangetaheta ka mitady famonjena ny amin'ny fanahiny, izay mitady lalana amin'ny famarinana. Atoro ny tompo anao io rehefa mangataka amin'ny tompo ianao. Ny tompo tsy hamela mihitsy ny olona anankiray hoe andeha ny fahaverezana, nefa ny avy mangataka taminy hoe Jesosy ampahafantaro ahy ny momba an'ilay mpitondra fivavahana na ity fiangonana ivavahako ity. Fa aseho an'ny tompo anao io. Fa mila ianao miomana tsara ianao handray izay zavatra aseho an'ny tompo anao eo. Mila ianao miomana tsara.
Ka rehefa seho an'ny tompo anao, tompoko hoe ohatr'izao le mpitondra fivavahana dia miala raha ohatra ka ratsy ilay izy. Miala fa aza mipetraka ao, fa ho very ianao. Satria ny antony dia izao, misy nefa mahita zao mihitsy hoe tsy mety ao amin'ilay fiangonana, tsy mety ao amin'ilay vondrom-bavaka, dia mbola mijanonao ihany. Mbola mijanonao ihany. Mila mitandrina isika. Rehefa ohatra ka ho very ianao dia anjaranao sisa. Nefa seho ny tompo anao hoe jereo fa io ilay mpitondra fivavahana amin'ilay fiangonana. Io le izy io. Io le ao amin'ilay vondrom-bavaka, io toetran'io. Dia mbola mijanonao ihany ianao. Dia anao sisany avy eo. Ka mila mitandrina isika. Raha tianao hiditra ny lanitra, aza fikitra amin'ny olombelona. Aza mifikitra amin'ny olombelona. Fa rehefa ohatra tonga amin'ny fotoana anankiray hoe tonga amin'ny fiangonana anankiray na vondrom-bavaka iray ka hitanao hoe aseho tompo anao io ilay mpanompon'Andriamanitra ao. Ka raha tsara ilay mpanompon'Andriamanitra ao, aseho tompo anao, dia misaoran'i Jesosy ianao dia mipetra tsara ao. Mipetra tsara ao, aza miovaova intsony. Ry havana, mila antsika mitandrina mafy ny amin'ny fanahintsika satria betsaka ny fandrika. Efa era azo tontolo izao ny fandrika, ka tokony mitandrina mafy dia mafy isika. Tsy antsika ny ten'Andriamanitra ny 7:30. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe mba ahatanteraka ny teny nataon'i Isaia mpaminany hoe tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandry ny tompo. Isaia 3:17. Io raha mamaky Isaia 3:17 ianao dia Jesosy io. Jesosy no voambara any amin'ny Isaia 3:17 io. Izy zany efa naminany sahady Isaia na mbola tsy tonga raha Jesosy. Na mbola tsy tonga raha Jesosy. Isaia 3:17. I Jesosy voambara io. I Jesosy no mpamonjy. Izy no ho tonga zany tamin'izay fotoana izay. Nambara Isaia mpaminany, izy zany no mpanafaka izao tontolo izao. Nefa ny olona dia tsy mino. Marobe ny olona tsy mino, betsaka ny jiosy tsy mino, ary betsaka koa ny olona tsotra tsy mino. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. 9:30. Izany no tsy nahaiza ny nino satria hoy koa Isaia, efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy hatreo aloha. Eto zany dia jerevy tsara ilay ten'Andriamanitra eto. Tena ny tompo Andriamanitra mihitsy, izy mihitsy no nanajamba ny masony olona sy nanamafy ny fony olona. Izay tsy nino zany le olona tsy nino ireo. Misy olona tsy nino fa Andriamanitra mihitsy indray no manao an'io. Ny tompo mihitsy indray manao an'io mampajamba ny masony sy manamafy ny fony izany. Ry havana, engany mba tsy ho isika izany. Engany mba tsy anatin'izany isika. Oka hiratra tsara ny masom-panahinao, mba hitandremanao. Mila fibebahana mafy dia mafy isika anatrehan'i Jesosy. Izay le izy. Mila fibebahana antsika mba hampahiratany tompony masom-panahintsika tsiraray avy. Ary koa ny fontsika mba ho fonofo fa tsy ho fo vato. Maro ny olona manana fo vato. Maro dia maro. Mangataha amin'ny tompo mba ho fonofo fa hiala amin'izay ny fo vato. Ny fo vato dia ao ny faharatsiam-panahy, ao ny fahasikana, ao ny avinavina, ao ny tsy fahaizana manetry tena. Maro be ny fo vato. Ao ny fahatezerana, ao ny toetra ratsy rehetra. Izay ilay hoe fo vato. Ao ny tsy finoana. Tsy mety miova mihitsy. Tsy mety miova mihitsy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Izay ilay fo vato. Jesosy dia vonona hanome antsika fonofo. Fo feno fandeferana. Fo feno fitiavana tahaka fitiavan'i Jesosy. Ary fo tsy tia adiady. Fo tsy tia tsaratsara. Fo mahay malahelo. Izay ilay fon'i Jesosy izay. Ry havana, raha tsapany fonao rehefa malahelo ny fon'i Jesosy dia tena tsapanao fa tena mafy dia mafy tokoa izany. Rehefa miteny ny fanahy masina indraindray amin'ny lalako dia rehefa malahelo ny tompo tena tsisy alahelo
toy izany. Ny tompo dia be fitiavana antsika. Fa rehefa malahelo i Jesosy io dia tena mampahontsa mihitsy. Engany mba anana ny fony tompo isika. Ka alahelo ny olona tahaka antsika ihany koa. Misy anie tsy manana fo hoe mahay mandefitra na hoe fo mahay malahelo. Misy tsy manana an'izany na miteny hoe mpivavaka. Na miteny hoe mpivavaka, misy masika sy ratsy fanahy na hoe mpivavaka ary. Ry havana tsy mpivavaka izany. Tsy any tompo izany. Mila mitandrina isika asatana ny fahatezerana sy ny faratsiam-panahy fa tsy any Jesosy izany. Tsy any Jesosy izany. Mila miova tanteraka isika raha mitentsika hoe zanak'Andriamanitra na iza na iza isika. Raha olona tia ady, olona masika, olona feno fahatezerana foana, olona milongolongo foana, dia mangataha amin'ny Jesosy, ovain'i Jesosy, fa tsy ao amin'ny tompo izany. Tsy toetra an'i Jesosy izany. Tokony miova tanteraka isika. 7. Efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy ahita ny masony na hahalala ny fony, dia tsy hibebaka izy, ka tsy ahasitrana azy aho. Isaia 9:10. Hitanareo zany? Eto zany dia tena hoe ny tenin'Andriamanitra manambara mihitsy fa sao zany dia ahita izany ny mason'ilay olona zany. Hitanareo? Mba tsy ahita ny masony na halala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hasitrana azy aho. Ry havana, Jesosy te hanasitrana antsika. Jesosy te hanafaka antsika. Nefany indraindray isika ihany manajamba ny masontsika. Satria ny amin'ny tsy finoana, arak'ilay teny vakiana tery ambony, ny amin'ny tsy finoana any tompo dia inona moa ny azo tompo atao? Fa dia anaty fahajambana zany ny olona, eo ihany koa anatin'ny fo mafy zany. Ka mila tsika tena miova tanteraka mba hamindra fo amintsika Jesosy. Ry havana hivavaka antsika rehefa avy eo, mangataha amin'ny tompo mihitsy, anafahany tompo azay mamatopatotra amin'ny tenanao. Mangataha amin'ny tompo mihitsy tena hoe analany izay mbola tsapanao hoe manelingelina ny tenanao na ny fanahinao. Matoy teny tonga amintsika dia misy antony izay. Tompo te hanovantsika Jesosy. Tiany isika hiala mihitsy amin'ny fomba ny nofo rehetra amin'ny baiko ny nofontsika io. Io nofo ihany ene no anakana ny olombelona ho any an-danitra. Mila manana fandeferana lehibe isika. Mila mahay mitandrina ny tenantsika isika mba ho tafiditra ny lanitra. 2:7. Izany teny izany no nolazain'i Isaia satria nahita ny vonainy izy ka nilaza azy. Amen. Tareo zany. Isaia nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Nahita voninahitry ny tompo izy. Ndao jerentsika ihany ilay Isaia 9:9 io. Ndao vakintsika hoe io Isaia 9:9, 9:10. Isaia 9:9, 9:10. Eto zany Isaia amin'ny 9:9 io raha fantatrao ny tenin'Andriamanitra eto dia amin'ny Isaia ilay izy mihitsy koa zany nahita ny tompo dia izy ilay nangataka tamin'ny teny tamin'ny tompo zany izy hoe maloto zany molony. Ry havana, vavaka koa tsika ny avavantsika rehefa avy eo, vavaka tsika mba hanadiovan'ny tompo ny molotra antsika. Isaia nefa mpaminany izy raha nahatsapa izy hoe naloto ny molony, ny tompo nanadio ny molotrany avy amin'ny afo. Avy amin'ny afo nadiovan'ny tompo ny molotrany. Vainafo teny an-tanany izany. Ny serafima anankiray no nitondra ny vainafo. Afaka vakinao ny tantara momba an'io eo amin'ny 9:1 manambara momba ny amin'izay. Vakio kely na Jesosy tompo hoe dia nanidina nanantona ainy ny serafima iray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary natehiny ny vavako izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotrao io, afaka ny helokao ary voavela ny fahotanao. Amen. Talohan'io vakintsika kely talohan'io 9:4
5 hoy ny tenana Jesosy tompo hoe dia hoy aho lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no onenako nefa ny mpanjaka dia Andriamanitra tompo izao rehetra izao no hitany masoko dia nanidina nanatona ay ny serafima iray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara ary natehiny ny vavako izany ka hoy izy indro efa nitehika tamin'ny molotra io afaka ny heliko ao ary voavela ny fahotanao amen natreo aloha ry havana tena fahotana zany tamin'ny vavany Isaia tanareo zany satria nitelilay anjely hoe afaka ny heliko ao ary voavela ny fahotanao satria le molony no nitenene lehilahy malotomolotra ao de le fahotana iny zany naika averezany amin'ny elo mila mitandrina isika no ny eva amin'ny molotra inona no zavatra voaka vavantsika rehefa miteny isika ahoana ny fomba fitenitsika mila antsika mangataka amin'ny tompo mba ho dioviny tompo amin'ny vainafo koa ny vavantsika ny molotra antsika ry havana mba adio ny fitenitsika mba adio avy amin'ny afavany an-danitra mihitsy ny vavantsika satria manjary io no averentsika any amin'ny elo raha tsy mitandrina isika mila antsika mangataka amin'ny tompo misy taka nataony Isaia io mila miteny amin'ny tompo tsika tompo madio malotomolotra ko zafady malotomolotra ko Jesosy amin'izay mbo dioviny tompo amin'ny afo ny vavantsika mba adio anjely mihitsy serafima mihitsy no nitondra ny afo eo amin'ny vavany nanadio ny vavany ka mila mitandrina isika mila mitandra mafy de mafy isika eo amin'ny 10 ilay tato amin'ny jaune vakitsika teo vakiko amin'ny 10 amina Jesosy tompo hoe ataovy doto ny fony ity firenena ity ataovy lalondalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana amen tanareo zany ny tompo Andriamanitra naniraka ny Isaia andeha amin'ny firenena mandeha jereva amin'ny 7 hoe aroy izy mandeha nakalazao amin'ity firenena ity hoe andre mandrakariva ihany ianareo nefa tsy alala ijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy afantatra tanareo zany ny rainy tompo Isaia andeha mihitsy amin'ny firenena anankiray mba hiteny any Jesosy izany hiteny any tompo nefa jereva ny tenin'Andriamanitra manambara fa hoe hiteny zany izy ireo hiteny zany tenin'Andriamanitra nefa tsy are zany izy ireo satria ny sofo zany tsy are masony tsy ahita ry havana zava-dosana izany ary teny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ety ambanimbany ety hoe fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana engane mba tsy ho tonga amintsika ane zany teny izany hoe tena hoe tsy hainao antsika kory zany ny tompo ary tena lasa ho mafy fo zany isika ry havana okotsika tena antona Jesosy hibebaka atahotra azy mafy de mafy jereo mba tonga ny teny io de mazava be atao amin'ny jaune teo satria le olona tsy nino any Jesosy izy ireo dia ny tompo nanamafy ihany koa ny fony izy ireo takany amin'ny farao okanao atadidiny tantara farao raha efa fantatrao tantara farao raha tsy fantatrao ka jerenao ny tantara farao any boky Genesisy any hoany ry havana mila isika matahotra mafy ny tompo mila isika tena hoe mitandrina mafy amin'ny izay rehetra ataontsika ny amin'ny fiteny ny amin'ny momba antsika manontolo tokony isika tena hoe angataka amin'ny Jesosy amindra fo amintsika mba inotsika azy amboary ny momba ny ara-pananao oka antsika tena hijoro ho an'ny tompo dao toizantsika ato amin'ny jaune toko fa 12 andiny fa 120 isika izao izany teny izany no nolazainy Isaia satria nahita ny vonaina izy ka nilaza azy fafakitsika iny teo andiny fa 20 kanefa na dia maro aza ny mpitondra no nino azy dia tsy nanaiky izy ireo no ny fariseo fandrao horoaina tsy ho isany ao amin'ny sinagoga fa aleon'izy ireo vonaitra avy amin'ny olona toy izay ny vonaitra avy amin'Andriamanitra amen tanareo zany
io ary le izy. Misy zany ny olona mpitondra nino zany. Nisy zany mpitondra zany nino dia tsy nanaiky izy ireo, tsy nanaiky zany izy ireo noho ny fariseho, noho ny fariseho. Ny fariseho dia le mpitondra fivavahana taloha. Satria ny antony fandrao horoaina tsy ho isany ao amin'ny sinagoga. Ry havana, oka ianao tsy anarak'olombelona, oka tsy anaraka fombafomba, fa oka tena anatona an' Jesosy. Jesosy mihitsy no antony, izy mihitsy no tadiavo, izy mihitsy no tokony hoderaina sy ankalazaina amin'ny fiainany tsiraray avy. Minoa an' Jesosy ianao, aza manaiko avilivily ny olona amin'ny zavatra hafa, fa mijoroa oka mihitsy ianao eona amin'i Jesosy, satria eto dia mazava tsara fa fandrao horoaina tsy ho isany ao amin'ny sinagoga. Ry havana, satria mahazomaso plasy ao amin'ny fiangonana misy anao ve ianao dia hoe tsy alantsony ako fa na inona zavatra maloto hitako ato, satria misy zavatra maloto koa amin'ny fiangonana sasany, dia hiafy ato any ahako, hijanona ato any ahako, satria plasiko ity. Ry havana, aiza ny plasinao any an-danitra? Misy ianao ve any an-danitra sa tsisy? Misy ve ho anao any an-danitra sa tsisy? Mila mifoha ara-panahy isika. Aza miady plasy ao amin'ny fiangonana anankiray na vondrom-bavaka anankiray, fa oka ny tompony ho tadiavinao marina sy maintsy tokoa amin'ny fiainanao. Izay ianao vao eona amin'i Jesosy. Jesosy mahita ny olona isam-batan'olona. Eto dia mazava tsara mihitsy fa ireo olona ireo dia matahotra zany izy ireo. Zay zany le izy, tonga dia atao clair, matahotra izy ireo fandrao horoaina tsy ho isany ao amin'ny sinagoga intsony. Matahotra sao dia tsy azo plasy intsony amin'ny sinagoga. Ry havana, mila antsika mino an' Jesosy. Ny zavatra miseho eto ambaran'ny telo amby efapolo dia hoe fahaleon'izy ireo voninahitra avy amin'ny olona toy izay ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Amen, hitanareo izany. Fahaleon'izy ireo voninahitra avy amin'ny olona toy izay voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ry havana, voninahitra inona no ilainao amin'ny fiainanao? Voninahitra inona no tadiavinao amin'ny hoavinao? Sao dia mba ho voninahitry ny tany, sao dia mba ho voninahitra mandalo ety ambony tany ka tsy ho tafiditra ny lanitra. Mazava tsara ny tenen'ny ten'Andriamanitra eto fa aleon'izy ireo voninahitry ny olona toy izay voninahitra Andriamanitra. Ry havana, Andriamanitra iny no tompony voninahitra. Izy iray ihany no lehibe indrindra, izy iray ihany no masina indrindra, ka tokony izy no omentsika voninahitra. Aty amin'ny fanazavana ny teny sasany dia jereko ilay soratra hoe fariseo. Mety tsy fantatrao angamba dikany hoe fariseo, ndao vakiantsika io. Ny atao amin'ny fanazavana ny teny atao amin'ny baiboly zany dia azavaiko anao le izy, avakiko aminao zany le izy amin'izay fantatrao. Ny fariseo zany dia anarana antoko ara-pivavahana lehibe teo amin'ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy. Ny anarany dia midika hoe izay miavaka amin'ny maro zany. Izany dikan'le izy. Ao anatin'izany antoko izany ny ankamaroan'ny mpanoradalàna ary koa olona tsotra izay niditra tao amin'ny fikambanana mba ahazoany miaina tanteraka araka ny lalàna. Manaraka ny boky lalàna zany izy ireo, zany hoe tsy mino an' Jesosy zany izy ireo fa manaraka boky lalàna izay avy any Mosesy zany. Zany hoe tsy mino an' Jesosy zany izy ireo. Dia toisantsika ihany any amakiko anazy izay mampiavaka ny fariseo amin'ny sadoseo dia izy ireo mino ny fisian'ny fanahy sy ny anjely ary ny fitsanganan'ny maty. Zay zany mampiavaka an'izy roa ireo. Ny fariseo dia niezaka fatratra mba anatanteraka ny lalàn'i Mosesy, hitanareo zany, amin'ny atsipiriany rehetra akoatra ny didy madinika izay noraisiny avy amin'ny fampianaran'ny razana. Hitanareo zany. Matetika nefany dia fanatanterana amin'ny ivelany ihany kanefa dia noheveriny ahazo antoka ny famonjena, azahoana antoka ny famonjena. Amen, hitanareo zany. Zava-doza be satria tena hoe mieritreritra zany fa eo ihany koa zany misy ilay fomban-drazana, fomba mpiangonana io. Dia eo zany mazava tsara hoe antokona ara-pivavahana zany. Ary tsy mino an' Jesosy izy ireo, fa ny an'iny lalàn'i Mosesy zany inon'izy ireo. Zay le fariseo.
io zany le fariseo. Mila mitandrina mafy tsika tompoko satria Jesosy tsy mivazivazy amintsika zanak'olombelona izy. Satria na inona plasy misy antsika, na inona fiainantsika dia ahoako fantatsika tsara fa tsy ny plasy-tsika akory, na ny diplôma ananantsika akory, na ny asantsika tsara akory no idirantsika lanitra. Zany ety ambony tany any zany nofo avokoa zany rehetra zany. Na hoe vola be, na hoe arena be no idirantsika lanitra. Zany dia eto ambony tany zany dia eto ambony tany fotsiny dia vitatreto dia mijanona eto ambony tany. Ninona nanantsika, ninona taontsika amin'ny nofo dia petraka eto ambony tany izany, janona ety ambony tany izany. Ny voninahitry n'olombelona dia foana ety ambony tany izany. Ka mila mitandrina mafy dia mafy isika. Oka isika tena hitandrina mafy mba hiditra ny lanitra, mba ny lanitra no idirantsika. Ry havana, araka ny teneniko teo hoe le hira izay niraintsika teo, raha ohatra ka hainao le hira, le hoe Jesosy no anjara soa, izay mahafapo tokoa. Iny hira iny dia hira hoy aho mahazatra antsika gasy indraindray tena fatao mihitsy rehefa ohatra ka misy maty. Tadidiko tsara tamin'izay mbola ta Madagasikara zany mbola apetraka tany dia teo tanatin'ny fahatanorana dia na tamin'ny hoe mbola hoe manao chorale saotra izany ohatra dia eo ihany koa tamin'ny efa nomboka lehibe zany dia rehefa misy otra hoe olona maty dia iny hira iny tena fatao mihitsy iny. Dia rehefa miran'le hira dia lasa ohatrany hoe tiana fotsiny miran'le hira. Tsy tsapakory hoe inona moa dikan'le hira. Fa le temps-le hira zany mahafalifaly amin'ny tena dia iny zany no atao. Ry havana, ahoana ny fahatsapanao an'iny hira iny? Satria hiala ety isika. Jerefy ny ten'Andriamanitra raisitsika teo. Fa raha tsy mino isika n'Andriamanitra, tsy mino isika Jesosy zava-poana iaina andalovantsika ety. Maro be ny olona miandry faty manao ny hira iny atao hoe ho an'ny faty. Nefa izany hoe maty zany nefa maty eo amin'ny tompontsika dia tena sambatra indrindra. Hoe Jesosy no anjara soa izay mahafapo tokoa. Hoay Jesosy hatrety ka hatrary. Tena ho antsika marina ve Jesosy? Sao dia tsika miteny hoe antsika nefa izy miteny hoe tsy fantatra akory ianao. Tsy fantatra akory ianao. Miala amiko ry mpanao meloka. Sao sanatrika izay zavatra iseho. Tiantsika ny tompo ka miantso antsika izy bebaka. Miantso antsika izy verina aminy. Tena anaja azy tanteraka ary ianao ny sitrapony. Izay ny tiany Jesosy. Ry havana hibebaka isika. Andohalika isika. Hitondra tena antsika anatrihan'i Jesosy. Ny teny teo dia manambara amin'ny tsy finoana. Ny amin'ny tian'olona kokoa ny amin'ny voninahitra ny olombelona toy izay voninahitr'Andriamanitra. Enganika tsy ho toy izany isika. Enganisika tena hoe ny voninahitry ny tompo no tadiavintsika ny fiainantsika. Ry havana, andohalika isika. Andohalika anatrihan'ny tompo isika raha afaka mandohalika ianao. Fa raha tsy afaka mandohalika moa ianao Jesosy no mahita ny amin'ny mombanao. Ry havana, oka isika hitady ny tompo tokoa amin'ny fiainantsika. Andro na alina. Oka iona aminy. Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria ho avy Jesosy. Ampy izay ny fotoana lany izay lanintsika zanak'olombelona amin'ny fahadalana izao tontolo izao. Efa kisa dia ho avy Jesosy. Efa kisa dia ho avy Jesosy. Jesosy no voambara tao amin'ny bokin'i Isaia. Izy no voambara amin'ny Isaia toko 7:50 araka ny teneniko teo. Izy ilay nomboina, noratraina noho ny fahotantsika. Izy no miantso antsika izao hivavaka eo anatrehany, angataka ny famindram-pony ary angataka ny famelan'ny fahotantsika tsiraray avy. Ry havana, rehefa vavaka toy izao tsika dia nangatahako aminao, oka ianao tena hifantoka tsara rehefa mivavaka. Oka hifantoka tsara, adinoa ny manodidina anao rehefa hivavaka ianao, izay nangatahako aminao. Adinoa ny manodidina anao dia oka ianao tena hifantoka tsara dia ho tsapanao fa tena eo amin'ny tompo ianao. Izay no mahatonga raha hitanao rehefa laka misy tsy ataoko hoe hitanareo sa video. Satria ny antony tsara kokoa mifantoka ianao ao amin'ny toerana misy ianao. Amin'izay nareo tsy mahita nahako dia amin'izay mifantoka tsara isika tsiraray avy. Za moa tsy mahita anareo, nareo no mahita anareo rehefa mivoaka video. Fa zao dia afaka tena mifantoka tanteraka ianao mba tsy herikerika ianao. Tadiavo Jesosy, tadiavo izy, antsovy izy fa hamaly ianao izy. Hamaly anie Jesosy
amaly izy tena mitady aza marina ianao. Ataovy amin'ny fanahy mihitsy mivavaka. Karistika mihitsy amin'ilay jauna toko fa 4 andiny fa 12 ka hatramin'ny fa 4 eo ndao fa kitsika ihany io tena hoe ny ray mitady ny olona amin'ny vavaka amin'ny fanahy sy famarinana. Jauna toko fa 4 andiny fa 4 sotra ny fanahy satria tonga tamin'ilay jauna toko fa 4 no nisokatra ny baiboly. Jauna toko fa 4 fanamadika fotsiny atao amin'ny côté ilany jauna toko fa 4 andiny fa 13 ka hatramin'ny fa 14. Vakiko ny tena Malagasy tompo hoe fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, efa tonga ny fotoana tonga ny fotoana hivavahantsika amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria Andriamanitra dia fanahy ary izy raintsika mitady ny olona mivavaka aminy ho toy izany, mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Izany hoe mila marina isika miantso anazy, marina mila isika miala amin'ny ratsy rehetra, mila isika miala amin'ny ratsy rehetra ary miantso azy mihitsy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Hivavaka isika, vavaka antsika eo antrehan'i Jesosy. Eto amin'ny tompony momba anao, mifatoa tsara ianao, mifatoa tsara ianao. Adinoy ny manodidina anao, adinoy avokoa manodidina anao, dia ataovy ohatrany hoe any an-danitra ny fanahinao. Manoro anao ahako, ataovy ohatrany hoe any an-danitra ianao amin'izao raha sy fotoana izao. Ataovy anatin'ny sainao ny lanitra, ataovy anatin'ny sainao ny lanitra, mialatsiny aminareo izay jamba ka tsy mahita, fa ataovy anatin'ny sainao ny lanitra. Adinoy ity tany ity, mangataka fanahy masintsika hitondra ny fanahintsika ho any an-danitra, izay ny angatantsika amin'ny fanahy masina. Angataka aminy isika amakivaky ny lanitra ny fanahintsika ho tonga eo tongotry ny ray. Isika tsiraray avy mandoalika izao, izay mandoalika, izay tsy afaka mandoalika mbo fandrinany amin'ny hopitaly na ohatrany, ny tompo no mahita na marary ianao, ny tompo no mahita, izy ny anasitrana anao, manana finoana aza mianahana. Dia ataovy ohatrany hoe toy ny tonga any an-danitra ny fanahintsika tsiraray avy. Adinoy ny manodidina anao, na mare bruit ianao manodidina anao, adinoy izany fa mifantoy ianao, dia ho tsapanao fa hanomboka hiova ny fomba fivavahanao, hanomboka hiova ny fomba fivavahanao. Hivavaka isika, hiresaka amin'i Jesosy. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy, miantso anao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Tompo, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra masina indrindra ianao, ary Andriamanitra mpamela heloka ianao. Ianao rery ihany no mpamela heloka, tsy misy hafa afaka mamela heloka anay zanak'olombelona rehetra izay manam-pofinaina, afa-tsy ianao rery ihany Jesosy. Na inona taonay Jesosy dia tsisy zavatra afaka ny heloka anay Jesosy, afa-tsy ny famindramponao, afa-tsy ny famelanao anay. Ka indreto izay tompo malala ho mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelanao. Fanahy masina ho ento izahay, ho ento eo an-tongotry ny ray, ho ento eo an-tongotry ny ray izay fanahy masina ho aoka ho tonga izay Jesosy eo an-tongotrao. Enao fanahy masina ho, enao ilay fanahy ny ray, ho ento aho eo an-tongotrao, ho ento aho an-tongotrao Jesosy. Aoka ny fanahiko amakivaky ny lanitra, aoka ho tonga eo an-tongotrao Jesosy, anatrika ny seza fiandriananao. Aoka izay tompo izay mifantoka rehetra, ho tonga eo an-tongotrao, ho tonga eo an-tongotrao Jesosy, hitondra ny vavaka anay, hitondra ny vavaka anay, ary mafana ianao amin'ny tarehanao, ary mafana ianao amin'ny tarehanao, ny fanahy masina izany Jesosy io,
indreto izay tonga eo tongotrao, tonga eo tongotrao Jesosy a, miantso anao, miankohaka Tompo eo anatrehanao, manaja anao, mankalaza anao, mangataka ny famindraponao. Jesosy eo mamelanay ianao, mamelanay tsiraray avy ny amin'ny tsy finoanay, ny amin'ny tsy fankatoavanay, ny amin'ny faharatsianay. Mifona Jesosy, mifona Tompo, satria tsy mendrika izay, tsy mendrika izay Jesosy a, nefa ny Jesosy io asa ny tananao, asa ny tananao ka mangataka ny famonjenao izay. Ianao rery ihany no mpamonjy, no rery ihany no afaka mamonjy anay, ka mangataka ny famonjenao Jesosy malalao. Vonjeo izay, afao amin'ny faharatsianay, afao amin'ny fahotanay. Jesosy io diovy amin'ny afonao, diovy amin'ny afo eo an-tongotrao ny vavanay tsiraray avy, tahaka ny Isaia mpaminany izay novakinay teo. Diovy Tompo ny vavanay satria maloto ny vavanay, maloto ny lelanay, olona maloto izay Jesosy io. Diovy amin'ny afonao Jesosy ny vavanay tsiraray avy, mangata amin'ny Tompo ianao. Diovy ny vavako Jesosy amin'ny afonao, diovy amin'ny afonao Jesosy ny vavako, ny lelako, mba adio Jesosy ny molotro ny vavako. Aoka Jesosy a, ikasika ny vavako amin'ny afonao ianao, ka diovy Jesosy ny vavako mba adio, ho fitaovanao, afahanao manao ny asanao. Tompo, sasao amin'ny afonao ny vavako. Diovy aho Tompo malalao, mba adio eo anatrehanao, mba adio anatrehanao Jesosy, mba hiteny toy ny fiteninao, mba hanambara izay sitrakao Jesosy, araka izay tianao irery ihany, mba tsy handeha araka ny nofo intsony, fa handeha araka ny sitraponao, araka ny fanahy, araka ny fanahy. Satria araka ny teny vakina teo amin'ny Jaona dia mitady ny olona amin'ny ara-panahy ianao ray malalao. Ka oka ianao anadio ny vavanay tsiraray avy izay mangataka aminao amin'izao andro alina izao. Diovy ny vavanay adio ho anao, ho fitaovanao, ho fitaovanao, ho trompetranao, anambara ny fahatsaranao. Tompo malalao, amboary ny fiteninay, amboary izay mba ho mendrika ho anao, mba ho mendrika ho anao. Jesosy Tompo, mangataka aminao koa aho, oka ianao Jesosy a, anadio koa ny fonay Tompo, diovy ny fonay, mba ho fo mendrika ho anao, mba ho fo masina ho anao, mba ho fo madio Jesosy a. Tompo malalao, avaozy ny foko, mangata amin'i Jesosy anavaoza ny fonao mba azo fo nofo, mba alany Tompo ny fo vato. Tompo alao Jesosy ny fo vato atao anatiko, alao ny fo vato anatinay tsiraray avy Jesosy a. Oka Tompo, ho fo nofo ny fonay, ka haiangoraka, haiala elo, haity Jesosy taka ny fitiavanao, haity Jesosy ny olona rehetra taka ny fitiavanao. Jesosy io, ianao lehibe fandeferana, ianao le nijaly Jesosy io, ampianaranay izany, ampianaranay izany Jesosy a. Ovay ny fonay ho fo nofo, haiandefitra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Tompo malalao, amboary ny fonay, alao ny fahatezerana Jesosy, alao ny fimonomonomana Jesosy. Tompo malalao, diovy ny fonay amin'ny afonao, amin'ny afonao. Aoka Jesosy ho fo nofo fa tsy ho fo vato intsony. Amboary Jesosy ny tsiraray avy izay mangataka aminao, izay mangataka aminao Jesosy. Eno ny fivavakay, eno ny talaonay Jesosy. Mino anao zay Jesosy malalao, mino anao zay Jesosy malalao. Tompo, avaozy zay mba ho mendrika ho anao. Ampianary foana izay fanahy masina, ampianary foana izay. Misaotra anao ny amin'ny fampianarana nomenao anay teo, misaotra anao satria teny mamy no nomenao anay. Fanahy masina ho amboary foana izay, ampianary foana izay mba ho mendrika ho anao.
mba homendrika ho anao Jesosy. Jesosy eo, diovy ny masonay Jesosy, satria ny teny teo Tompo dia misy ny hajambainao mihitsy. Tompo malala, tsy alala, tsy ahita Tompo ny amin'ny fahatsaranao. Tompo, diovy ny masonay, ampahirato ny masom-pananay mba ahiratra Jesosy, ahiratra, ahitanay ny vonahitrao tahaka nahitany Isaia ny vonahitrao, tahaka nahitany Isaia ny vonahitrao. O Jesosy, mangataka aminao izay, mangataka aminao izay Jesosy malala, oka izay hitany vonahitrao Jesosy, tahaka nahitany Isaia ny vonahitrao. Tompo malala, ampahirato ny masom-pananay, alao aminay ny fahajambana ra-panahy, alao aminay ny fahajambana ra-panahy. Diovy ny masonay amin'ny ranao Jesosy, diovy ny masonay amin'ny ranao Jesosy, mba ahiratra ny masonay, mba ho maso anam-pitiavana, fa tsy maso hianjonanjona, tsy maso hitsaratsara olona, tsy maso hivilivily avisy havanana, mba tsy ho maso fijangajangana, fa mba ho masonao Jesosy maso adio ho anao. Diovy Jesosy ny fijerinay, diovy masonay Tompo adio ho anao, mifona aminao Jesosy amin'ny fijery ratsy rehetra. Diovy masonay Tompo adio ho anao, mamindra fo aminay Jesosy, mamelanay Tompo, mba ho maso ara-panahy foana ny amin'ny fijerinay na andro na alina, mba ho maso ara-panahy foana no hijery na andro na alina. Milanao zay Jesosy malala, milanao zay Jesosy malala. Tompo, ny sofinay zay nyrenesinay rehetra Jesosy, diovy ny sofinay, diovy ny sofinay Tompo. Teninao Jesosy dia manambara hoe tsy are. Tompo, mangataka aminao Tompo, okizay are tsara Jesosy, okizay are tsara Jesosy. Tompo malala, alao aminay Jesosy izay manampina ny sofinay rehetra, tsy are tsara ny teninao, tsy hafantatra tsara zay sitrakao ambaranao. Tompo, diovy ny sofinay amin'ny ranao soa, diovy amin'ny afinao ny sofinay, mba hazanay maheno zay sitrakao rehetra, zay tianao rehetra Jesosy amin'ny fiainanay. Diovy Jesosy ny sofinay, mba hare araka ny sitraponao, araka ny tianao Jesosy. Ny teny maminao, ny famarina rehetra, ny fahatsarana rehetra Jesosy, diovy ny sofinay, mba hare zay sitrakao reriany. Tompo, alo anatin'ny sofinay Jesosy zay zavatra ratsy enonay rehetra, ny teny ratsy irazao tontolo zao Jesosy, diovy ny sofinay, diovy ny sofinay Tompo, mba adio eo anatrehanao, mba adio eo anatrehanao. Jesosy malala, hoentiko aminao koa Jesosy ny tananay tsiraray avy, diovy ny tananay Tompo ny amin'izay rehetra noraisinay. Eo koa Tompo ny tongotray izay nandehananay Tompo tsy araka sitraponao, diovy ny tongotray Jesosy, mba adio eo anatrehanao Jesosy. Ny momba anay manontolo, diovy amin'ny ranao zay Jesosy malala, diovy amin'ny ranao zay Jesosy malala Jesosy. Sotronay Jesosy ny ranao, anadio ny taovanay, diovy amin'ny taovanay, diovy Jesosy ny ranay, diovy amin'ny ranao Jesosy ny taovanay, diovy Jesosy ny taovanay Tompo amin'ny ranao soa. Ranao Jesosy ka ny korina anatin'ny taovanay Jesosy, amin'ny lalandranay Jesosy, sasao amin'ny ranao ny lalandranay, oka ny ranao no mikorina anatin'ny lalandranay Jesosy malala. Tompo, diovy Jesosy ny taovanay rehetra, diovy amin'ny ranao Tompo. Ry zavatra noanay Tompo tsy mendrika, oka ianao andory izany, dory amin'ny ranao Jesosy, oka ho levina Tompo izay nisy fandriky favalo tamin'izay noanay na sotronay Jesosy, oka ianao andory izany, oka ianao andevina n'izany, izay aretina mitady forona Jesosy dia dorana amin'ny ranao zany, dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Sotrokony ranao Jesosy, sotrokony ranao Jesosy, sotrokony ranao Jesosy, sotrony rano Jesosy, anadio anao, anafaka anao, andory ny loharanoko rehetina rehetra. Ranao Jesosy manadio ahy, manafaka ahy, mandory Tompo loharanoko rehetina rehetra Jesosy, izay mitady forona Jesosy, tsisy ambinina amin'ny tenako izany, tsisy ambinina amin'ny tenako izany. Diovy amin'ny ranao a Jesosy, sasao amin'ny ranao a Jesosy, oka ianao Tompo anafaka ahy, ianao Tompo anafaka ahy, anadio ahy, ianao anafaka anay tsiraray avy zanakao, anadio anay tsiraray avy Jesosy. Tompo, mangataka ny famindramponao, mangataka ny fanainao, oka ianao fanay masina ameno anay, oka ianao ameno anay fanay masina, feno ianao izay, amboary izay, avaozy izay fanay masina, ianao ilay fanainy iray,
no afaka mitoetra ao anatinay. Ianao ilay fanahy lehibe indrindra, fanahin'Andriamanitra velona, ianao ilay tao amin'i Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra fanahy masinao, ianao ilay fanahin'ny iray lehibe indrindra no aoka ao aminay. Misaotra anao ray satria zanakao izay, zanakao izay ka fanahinao no ato anatinay, fanahy lanitra no ato anatinay, fanahy masina sy lehibe indrindra. Ka tokony ho masina koa ianareo, tokony ho mendrika koa ianareo raha fanahin'ny iray ny ao anatinareo. Tokony ho mendrika ianareo, tokony ho mantiny ianareo, tokony ho masina ianareo, tokony mankatoy ianareo, tokony manaja ny iray ianareo raha ny fanahin'ny iray ny ao anatinareo. Mila miovy ianareo, mila mijoro ianareo, tsy tahaka izao tontolo izao, tsy tahaka izao tontolo izao. Miavaka satria any Tompo, miavaka satria any iray. Izay no manana ny fanahin'ny iray, izay no manana ny fanahin'ny iray. Tsy maintsy fantatra foana zanak'Andriamanitra, fantatra foana ny tenany iray, tsy maintsy fantatra izany satria manana ny toetra ny iray, manana ny toetra ny iray. Tsy maintsy fantatra foana rehefa ao amin'ny iray. Tompo malala ho, misaotra anao izay. Mibebaka kosa Jesosy malala ho an'ny tany, mifona ho an'ny tany izay. Entiny ao anatrehanao izao tontolo izao, mangataka aminao Jesosy, oka ianao hiaro zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Mangataka ny famindramponao, diovy amin'ny ranao ny tsiraray avy, amboarany tsiraray avy. Oka ianao Tompo hiainao izay mibebaka aminao Jesosy, oka ianao Tompo hiainao izay miantso anao Jesosy. Tompo, ny marary eran-tany Jesosy, ao re mijaly anatin'ny aretina, mangataka fanasitranana Jesosy nefa tsy mety mahazo. Tompo, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao Jesosy. Anafaka Jesosy ny dolera amin'ny tsiraray avy. Tompo malala ho, misy ny fambavahona ny fahafatesana, mangataka aminao Jesosy. Raha tonga ny fotoanany dia okanao Tompo hampamaivana Jesosy ny amin'ny ialany ety Jesosy io. Okanao Tompo hampibebaka azy Jesosy alohan'ny ialany ety. Tompo, na iza Jesosy eo ambavahona fahafatesana Jesosy. Okanao Jesosy aniraka olona Jesosy, afaka anambaranao Jesosy mba ho voavonjy ilay olona marary mafy efa ho faty. Mangataka famindramponao Jesosy satria Tompo mbola misy ny fotoana araka ny tenao Jesosy, fa ny velona mbola manana fanantenana, fa ny maty tsisy intsony. Ka oka Tompo, ho an'izay olona ho faty Jesosy, mba misy olona hitory amin'izy ireny alohan'izy ireny alety ambonin'ny tany. Mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy mba ho vita fihavanana aminao izy Tompo alohan'ny alany ety ambonin'ny tany. Jesosy malala ho, mangataka aminao koa Jesosy andreo olona izay ao anatin'ny geja mafy Jesosy, ka mibebaka aminao Jesosy, okanao hiainao an'izy ireny. Na inona Tompo ny geja mahazo an'izy ireny Tompo malala ho, na inona Tompo ny ota misy amin'izy ireny Tompo, ka mangataka fonana aminao izy Jesosy ka hiala tanteraka amin'izany. Okanao Tompo hamindra fo amin'izy ireny, amela Tompo ny heloka an'izy ireny. Mangataka famindramponao Jesosy, mangataka famelanao Jesosy, eno Tompo ny fibebahany araka ny teninao Jesosy eto. Mampafantatra anao Jesosy hoe raha hiverina ianao ry Israely dia alao ny fahavetavetanao. Oka ianao hamaky izany Jeremia 4:4, ho anao izay mangataka amin'ny Tompo anio ka te hiverina aminy, vakio bokin'ny Jeremia 4:4. Eny, raha hiverina ianao hoy ny Tompo dia alao tsy hitany Tompo eo maso ny fahavetavetanao izay ny tenin'ny Tompo aminao anio. Raha hiverina aminy ianao, alao tsy hitany eo maso ny fahavetavetanao na iza ianao. Raha ohatra ka hiverina amin'ny Tompo ianao, izay ny ataonao aloha dia izay ny Tompo vao amelanao. Izay izy vao amelanao, aza manota intsony, aza manota intsony takalay vehivavy azon-jagajanga. Eny, rehefa miala dia miala mandrakizay amin'ny faratsiana, fa tsy mbola miverina ihany, fa tsy ianao ny Tompo raha mbola miverina ianao. Fa miala dia miala tanteraka amin'ny ratsy rehetra, fa aza misangisangy amin'i Jesosy, fa afo be novantananao. Aza mivazivazy amin'Andriamanitra ianao, fa rehefa miala dia miala tanteraka amin'ny ota, fa tsy miverina intsony. Izay vao afaka hitondramanao ny fanahy masina, izay ny fanahy masina indray vao afaka hitoetra ao aminao, satria izay ny iray, izay ny Andriamanitra lehibe izay hivavahantsika raha tena ao amin'Andriamanitra ianao. Fa raha tsy azy ianao dia tsy ho tsapanao mihitsy izany, tsy ho tsapanao mihitsy izany. Ka oka ianao ankatoa azy, mino azy, taka ilay teny teo
aza anisan'izay tsy mino fa okanao ino any Jesosy, okanao ino azy, okanao hiala amin'ny fitiavana voninahitra, fitiavana rendrarendra, fitiavana freriana. Miala amin'izany, miala amin'izany. Aza mizaozao fa okanitry tena ambany dia ambany, manitry tena ambany dia ambany, dia faly aminao Jesosy, faly aminao Jesosy. Fa raha tsy manaiky ho diso ianao, raha tsy manaiky ho diso ianao, dia tsy faly aminao ny Tompo, tsy ho faly aminao ny Tompo, satria manamary tena ianao, manamary tena ianao, ka tsy ho faly aminao Jesosy. Fa miovà dia mbola misy ny fotoana, sao dia ny sabatry ny Tompo no miandry ianao, sao dia ny sabatry ny Tompo no miandry ianao, ka miovà ianao dia mbola misy ny fotoana. Jesosy Tompo, mankasitraka anao izay, satria eo an-tongotra izay Jesosy malala, no ilay fanahy lehibe indrindra, fanahy masina. Misaotra anao izay, mankasitraka anao, mivavaka izahay fanahy masina, mivavaka izahay ho an'ny ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana, hoentinao anatrehanao izany, vady aman-janakay tsiraray avy. Tompo, okanao Tompo, amindra fo amin'ny tsiraray avy, mibebaka izay Jesosy ho an'izay manana ankonana, mibebaka izay Jesosy ho an'ny kony tsy manana ankonana Jesosy, amboariny tsiraray avy Jesosy, mamindra fo amin'ny tsiraray avy Jesosy. Tompo, mibebaka izay ho an'ny fianakaviana rehetra, izay mana fianakaviana, mamindra fo Jesosy, amboariny tsiraray avy, amboary Tompo, mba hanatona anao, mba hitady ianao. Jesosy, ianao no mpamonjy tonga lafatra ary tsy misy toanao. Jesosy Tompo, mivavaka izay Jesosy malala ho an'ny fiainanay tsiraray avy. Apetraka eo tongotra Jesosy izany, apetraka eo tongotra Jesosy izany, satria ianao n'Andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy toanao. Jesosy, misaotra ny amin'ny fotoanan'io, misaotra ny amin'ny teny rehetra izay nomenao an'io, misaotra ny amin'ny vavaka izay nentinay teo Jesosy, misaotra ny amin'ny hira Jesosy izay nentinay teo Jesosy. Misaotra anao, misaotra ny amin'ny teny Jesosy nampahery anay tokoa izany. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy, omenay voninahitra ianao, satria Andriamanitra masina ianao, ataontsika me voninahitra an Jesosy. Misaotra Jesosy, ianao lehibe voninahitra, ilay tsara indrindra, mendrika deraina ianao, mendrika kalazaina ianao Jesosy, mbola mampindrana ihany ilay fofinainao aminay tsiraray avy, satria tsisy anay izany, tsisy anay Jesosy, ny momba anay dia anao avokoa. Ka misaotra Tompo ny amin'ny fofinaina izay mbola anatinay, misaotra Tompo ny amin'ny tanjaka sy hery izay mbola omenao anay. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo ny amin'ny havelomanay izao, satria na dia iray segondra raha Jesosy dia mbola afaka mibebaka izay, afaka mibebaka izay Jesosy, satria Tompo ny any amin'ny elo dia tsy afaka intsony, tsy afaka intsony Jesosy izay verany amin'ny elo, fa izay Tompo mbola afaka mibebaka eo anatrehanao, mbola afaka miantso anao, mbola afaka mitaraina aminao, mbola afaka miova, mbola misy ny fotoana Jesosy. Ka misaotra anao Jesosy ny amin'ny famindramponao, misaotra anao Jesosy. Amboary foana izay, avaozy foana izay, mba ho mpanompo mahasoa, mba ho mpanompo mendrika ho anao Jesosy, mba tsy hanala baraka anao Jesosy, mba hiseho ny voninahitra ao Tompo izay tsiraray avy zanak'olombelona, ka mba ho tafiditra ny lanitra Jesosy, mba ho tody any aminao rehefa tonga ny fotoana, ka mba ho tonga any an-danitra. Misaotra anao Jesosy, mankasitraka anao, midera anao, mankalaza anao Jesosy, ny voninahitra dia ho anao rery any, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Misaotra ray malala, misaotra fanahy masina. Amen. Aleluia. Misaotra ny Tompontsika ny amin'ny fotoanan'io, nahafahantsika nanatona an' Jesosy, nahafahantsika nibebaka. Mahereza daholo Tompoko, mbola afaka manohy mivavaka ianao raha mbola manana fotoana hivavahana. Ny Tompo ny ampaherenao ary ny Tompo koa ny ampaherentsika tsiraray avy. Izay tompoko ny anio fa samy mahery daholo dia amin'ny sabotsy indray tsika miona en direct amin'ny 7 ora alina aty a Eropa, dia amin'ny 7 ora alina any Madagasikara. Dia tafandriamanitra daholo an'izay atory dia mahereza hatrany amin'ny Jesosy Tompo dia velomandray Tompoko. Aleluia, amen. Mahereza daholo